Psaume appartenant au recueil de David. Vous les puissants du ciel, venez honorer le Seigneur. Venez proclamer sa gloire et sa force. Venez proclamer la gloire du Seigneur. Courbez-vous jusqu'à terre devant lui, quand il manifeste qu'il est Dieu. Manomezana Jehova ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Omeo an'i Jehova ny voninahitry ny anarany, miankohofa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Amen. Iaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Midera sy mankalaza manandratra avy ny anaranao izay Andriamanitra, satria narovanao nandritry ny nemana, tonga soamatsara eto amin'ny tempolinao amin'ity sabata ity. Mino izay Andriamanitra fa diovinao izay tsirairay avy amin'ity sabata ity. Ho avelanao ny elokay tsirairay avy, ary androany dia mangataka ny fanatrianao feno ny fotoana eto izahay. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba tsisy aleto raha tsy ahazo hery vaovao indray avy aminao, hiatrehanay ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde, à toutes les personnes qui sont ici et aussi aux invités qui ont pu nous rejoindre ce matin. Je vous invite à suivre le programme. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans le confort total. Soyez bénis et j'espère que ce programme vous plaira. Soyez à l'aise dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le chant « Je louerai l'Éternel ». De tout mon
sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Mbola toizantsika ny fijeran'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny hira tonga eto an-tranonao. Tranonao, mivorizay ideranao. Tonga eto an-tranonao, mivorizay ideranao. Tonga eto an-tranonao, mivorizay ideranao. Jesús, ideranao, manompoanao Jesús. Efa nomenao ahy ny famarinanao ka afaka. Efa nomenao ahy ny famarinanao ka afaka. Efa nomenao ahy ny famarinanao ka afaka. Jesús, ideranao, manompoanao Jesús. Afaka mipetraka isika. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona. Raha misy amintsika manana fizarana na fanandramana nandritra ny inerinandro iny dia afaka mieritreritra fa atomboko aloha ilay izy. Tamin'ny 2013 nanao niditra nianatra tany amin'ny université dia tourisme nataoko. Dia 3 ans zany nanao an'ilay filière dia nanomboka 2016 rehefa mianatra dia manontany foana ilay prof hoe aza adinonareo fa mipetraka foana ny fanontaniana hoe ohatry ny ahoana ny fahitanao dans 5 ans. Dia nitanjoko izany tamin'izany hoe ho lasa hôtesse de l'air. Dia avy eo dia nianatra dia voaka amin'izay dia azo en licence. Dia kanto izaho nankaty. Dia tamin'izaho tonga taty dia tsapako hitako hoe natahotra sady matahotra avion no tsy mahazaka mandeha avion. Dia du coup tsy nety izany ilay hôtesse de l'air, tsy nety tamiko. Dia avy eo izaho nandeha mivavaka taty amin'ny Masetel. Dia tsy tanteraka izany ilay carrière envisagéako, tsy lasa hôtesse de l'air fa lasa hôtesse du ciel.
Amen. Ianareo hoe inona ilay hôtesse du ciel? Ie. Lasa diakona dia isaorako be dia be an'Andriamanitra satria tato amin'ny Masetel no nandraisako andraikitra voalohany indrindra tao anatin'ny fiangonana dia voninahitra n'Andriamanitra indray izany. Amen. Misy olona hafa ve? Faly miarabantsika rehetra fampizarana moa le izy ary anisan'ny ainana nandritry ny herinandro dia mba te hizara satria moa efa nanomboka ny fanomanana ny sabata izay efa nisy tato ato dia mba te hitantara amintsika hoe isan'andro somary taraiky foana vao mavita asa dia tena ahoana re zany fa rehefa tonga ny zoma dia tena vita aloha ny asa ary hita mihitsy hoe omanin'ny tompo andeha hanomboka ny sabata ka izay fifaliana izay no tiako zaraina fotsiny amintsika hoe rehefa Andriamanitra no niaraka amintsika dia fasiliteny ny zavatra rehetra izay misy fa tena indraindray amin'ny 10 alina vao vita ny asa nefa rehefa tonga ny sabata tonga ny zoma vita amin'ny 4 saotra tompoko. Amen. Almerabantsika rehetra tsy dia nieritreritra loatra hitsorovolombelona androany fa ohatran'ny tonga saina tampoka hoe betsaka loatra ny zavatra namonjen'Andriamanitra anahy tato ato dia te hisaotra anazy ahako. Tamin'ny sabata il y a 2 semaines somary tara kely izay dia nanao accident nakaty am-piangonana dia so ihany fa nanana ceinture spéciale izay ahako dia tsy naninona ilay zazakely tamin'izay. Nisy rangahy teo alohako dia mamitoky izy dia tokony nandroso izy teo amin'ny rond-point nefa nijanona dia izaho nefa nandroso dia tsy naninona mihitsy ny tomobilako dia nanao constat dia tara moa izay tamin'izay dia sabotsy manaraka n'indray tamin'ny sabata heriny dia Sylvain no nitondra dia teo amin'ny rond-point teo dia tsy haiko izay zavatra niseho fa nanao accident koa izay dia nikika ilay tomobile fa tsy nisy naratra tsy nisy naninona dia tamin'ny lakamisy indray tao am-piasana izany zahako dia misy mpiara-miasa tamiko tsy ahoana teo izy tsy haiko izay natezitra azy dia nikapohana ny kiboko dia teo ny eo aloha ny narary dia tsy niteny ahako fa ohatrany hoe tezitra fotsiny dia niala teo dia niteneniko tamin'ny manager ohatr'izany dia niasa ihany mandrapatapitry ny heurako dia avy eo nakany amin'ny urgence dia nijerena tamin'ny échographie dia tsy naninona ilay zazakely dia mahatsapa izany tamin'izany rehetrarehetra izany hoe tena narovan'Andriamanitra tamin'ny andavanandroko mihitsy tena isan'andro izany mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra dia natsapa ny fitantanany sy ny fiarovany dia ankoatran'izay koa dia misy ina moa izy teo nisy projet izay nentina mbavaka tato am-piangonana dia tsy tanteraka ilay izy dia tena nahatsapako hoe izay non rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra dia nisy heviny ary tao aorianan'izay dia nahazo ngeza be izahay dia isaorako an'Andriamanitra satria mahagaga amin'ny fitantanany ary tsy takatry ny saina zavatra tsy eritreretina mihitsy dia mirary sabata mahafinaritra asika rehetra.
Je remercie à toutes les personnes qui sont venues témoigner. Ça se voit que vraiment Dieu est là dans notre vie. Dieu est là à chaque instant pour quand nous passons des moments difficiles ou pour me permettre à notre vie d'être améliorée. Dieu est toujours là, il est toujours derrière nous, même si nous l'oublions parfois, il est toujours derrière nous pour nous relever ou pour nous tenir la main. Je vous invite alors à vous lever pour ce chant « Je n'ai que toi ». Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Miaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra zany an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao izahay, mankasitraka satria lehibe ianao, mendrika hoderaina ianao, ka izany no antony hatongavana eto satria natokanao zao fotoana izao mba hiaonanay aminao. Tompo misaotra anao zay satria nitahinao nandritra zay fotoana rehetra nilalovanay nandritra zay herinandro zay, ka tafahoana soamantsara eto indray miaraka amin'ireo namanay rehetra, ireo havanay, ireo mpiray tampo aminay, ireo mpiray finoana aminay, eny manerina an'izao tontolo izao. Tompo misaotra anao zay indrindra satria afaka mihaona aminao, mifanerasera aminao ary afaka miresaka aminao androany. Andriamanitra mahery io, indreto izay mpanomponao, vonina koa ny aino anao, ka ingany tompo ny fanainao masina no bitsika aminay tsiraray avy mba zahoanay mandray anao fahafenoana ary ingany tompo ianao amela ny elokay mba azahoanay manokatra ny fonay ho anao manontolo. Raisy tompo ny fankalazanay anao ary ingany izy ataonay rehetra eto mba hoanitra akansitrahana eo ambony seza fiandrananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alors nous allons passer aux dîmes et offrandes. J'invite donc les diacres à venir passer dans les rangs. Jonathan va nous jouer un moment musical pendant cette offrande.
manaja antsika rehetra hitsangana mivavaka. Andriamanitra ranay masina ny any an-danitra, molina manatona anao izahay miaraka amin'ireto fanahitra ireto. Ray malalo tayo izy reto ary mino izahay fa vita be amin'ny asanao ihany koa izy reto. Ray malalo mantona anao ihany koa izahay amin'ny fonay ny tenanay ho fanoloran-tena ho anao. Ray malalo izany dia mariky ny fanavaozana indray fifandraisana aminao. Ray malalo mamelany olokay mindrafo aminay ianao, mitahiny fianakaviana rehetra ny Masetel na ny vahiny ihany koa na ny eto na tsy eto. Zavako izany no eriko isanga tamin'ny Jesosy ihany. Amen. Est-ce que tous les enfants sont présents dans la salle? J'entends pas beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander de rester à vos places, car je vais vous raconter une petite histoire. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de deux sœurs qui s'appellent Marie et Sarah. Donc, Marie et Sarah, elles habitent dans un petit village. Et elles habitent donc à la fin de la rue. Et à chaque fin de journée, elles marchent à pied pour rentrer à l'école. Et un jour, quand elles rentrent de l'école, elles voient que leur maman, elle est au jardin. Et elle s'occupe du potager. Et les filles, elles sont très intéressées, elles sont très curieuses et elles demandent « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Et sa mère, elle dit « Bah, je m'occupe du potager pour qu'on puisse avoir des légumes. » Et les filles, elles veulent aussi faire, elles veulent aussi tester. Et il y a Marie qui demande « Maman, est-ce que ça serait possible de nous aussi d'avoir notre propre potager, notre petit potager dans le jardin ?» Et la mère, elle dit, bah oui, même moi j'y ai pensé, j'allais vous en faire un. Laissez-moi juste le temps de le préparer et vous pouvez commencer à travailler dessus. Donc, la mère de Marie et Sarah, elle prépare le potager, elle le fait bien et elle le met deux raies. Donc, une pour Marie et une pour Sarah. Et la maman de Marie et Sarah, elle dit, c'est bon, j'ai fini, vous pouvez commencer à cultiver. Il y en aura une qui aura le côté gauche et l'autre qui aura le côté droit. Et les graines que vous allez planter, vous allez commencer par planter des courgettes. Et Sarah, elle a dit, pourquoi des courgettes? Moi, je vais planter autre chose. Moi, je vais planter des tomates. Moi, je vais planter des carottes. Je ne vais pas planter des courgettes. Moi, j'aime pas les courgettes. Et sa mère, elle dit... mais tu sais, les courgettes, ça pousse très vite et tu vas voir, il y aura un beau résultat et le résultat sera très rapide. Donc les filles, elles acceptent, elles disent d'accord. Donc elles font planter les graines de courgettes. Et là, après avoir fini de planter les graines, elles disent à sa mère, maman, mais ça pousse pas encore. Mais sa mère, elle dit, mais ça poussera pas maintenant, il faudra attendre, il faut de la patience pour que ça pousse. Et il y en a une qui dit ça va pousser dans combien de temps? Et sa mère, elle dit tu verras, tu viendras regarder à chaque fois que tu rentreras de l'école. Donc elle dit d'accord. Donc à chaque fois qu'elle rentre de l'école, elle regarde, ça pousse pas. La semaine d'après, elle regarde, ça pousse pas. Donc après quelques semaines, elle regarde et puis oh, il y a des petites feuilles qui commencent à monter, il y a des belles petites feuilles vertes qui commencent à pousser. Et les filles, elles sont très très contentes, elles voient ces petites feuilles vertes. Maman, ça a poussé, ça a poussé. Et leur mère, elle dit ah, c'est très joli. Et Marie, elle dit regarde maman, les miennes, elles sont belles, elles brillent. Et Sarah, elle dit, mais moi, les miennes, elles sont plus belles, elles brillent, mais aussi elles sont grandes. Et je trouve qu'elles sont mieux que les tiennes. Elles sont peut-être
elles sont peut-être plus belles que les tiennes. Je pense que les mieux, elles vont réussir et les tiennes, elles vont pourrir dans la terre. Et elle commence à continuer à se disputer. Et sa mère, elle en a marre. Elle dit stop. Vous arrêtez de vous disputer. Vous allez arrêter de regarder les courgettes. Et c'est moi qui va juger qui est la plus belle. Donc les filles, elles disent d'accord, on va plus regarder. Donc les semaines passent et... Non, les jours passent, pardon. Et là, Marie, elle demande à sa mère, mais maman, c'est quand que tu vas nous dire qui est la plus belle des courgettes? Et sa mère, elle dit, bon, je vais vous donner une date. À la fin du mois d'août, je vous dirai qui est la plus belle courgette. Donc le temps passe, et là arrive la fin du mois d'août. Et là, sa mère, elle dit, je trouve que vos courgettes sont très belles, on va pouvoir les utiliser et les manger. Et Marie, elle dit, non, moi je veux pas les donner parce que je veux les garder encore poussées. Sa mère, elle est triste parce que c'est quand même de belles courgettes et on peut les utiliser déjà. Et Sarah, elle a dit, moi je peux te les donner, maman. Comme ça, on mangera un bon repas aujourd'hui. Donc sa maman, elle est contente et elle prend les courgettes. Et après avoir pris les courgettes, bah du coup, Sarah, elle a plus rien dans son potager. Mais Marie, elle a encore des courgettes. Et du coup, Sarah, elle dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de courgettes, je peux plus rien planter. Et sa mère, elle a dit, bah viens avec moi, tu t'occuperas du grand potager, vu que t'as plus rien à faire, tu peux t'occuper des carottes, des tomates. Et Marie, elle est jalouse, elle dit, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux m'occuper des carottes et des tomates. Et sa mère, elle lui dit, tu n'as pas voulu me donner des courgettes, alors le temps où tu viendras me donner tes courgettes, tu pourras commencer le potager avec moi. La leçon qu'il faut tirer de cette histoire, c'est que ne soyez pas égoïstes, les enfants. Si vous avez une belle chose que vous pouvez donner, donnez-la. Même si c'est une petite chose, même si c'est une grande chose, donnez-la parce qu'elle peut faire plaisir à quelqu'un. Et en retour, vous recevrez beaucoup. Voilà. Merci d'avoir écouté. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Miarabantsika tsirairay avy indray ny tenako a natratra izao sabata izao ny fampahirezana foy izay orenesintsika androany a dia mitondra ny lohateny hoe tsy izay tiany fa izay tia azy. Mialohan'izany anefa dia manasa anao mba hanondrika ny lohanao a miaraka ivavaka isika. Andriamanitra iray io mangataka ny fanatrehanao feno izay amin'izao fotoana izao. Mitenena Jehova ho aminay mpanomponao fa miaino izahay. Amen. Samy gasy daholo ngamba antsika eto a, ankoatra ny Sylvain. Gasy koa izy. Dia antany hoe inona ny atao hoe courant miteny gasy? Herinaratra. Inandray ny atao hoe pile. Pile. Vatoaratra. Tena zay a? Fa tsy hoe pile inahony. Ary inandray ny atao hoe batterie. Tsy le batterie kapohany refin fa batterie ilay mitondra herinaratra.
batery ihany ya miresaka herinaratra tsika amin'izany terme rehetrarehetra zany a dia rehefa miresaka hery sika amin'Andriamanitra dia matetika samy manana izay fahazarana izay tsika hoe mangataka hery avy amin'Andriamanitra dia hery atao inona nefa io hery avy amin'Andriamanitra io ataontsika inona hery avy amin'Andriamanitra matetika rehefa misakafo sika vao tena miverimberina matetika izay hoe ito sakafo ity tondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ary le hery foana voatonona voalohany ataontsika inona hery avy amin'Andriamanitra ary amin'ny ara-batana izy zany a mba hahatonga antsika ho salama mba hatanjaka mangataka hery avy amin'Andriamanitra sika mba hahatonga antsika havita ny asa mandrarazy ataontsika mandritra tontolo andro zay le izy dia mety ihany koa tsika mangataka hery avy amin'Andriamanitra amana olana mangataka hery avy amin'Andriamanitra hanoerana fakam-panahy mety koa tsika mangataka hery avy amin'Andriamanitra anatratrarana izay tanjona iritsika ho tratrarina eo amin'ny fiainana zany mbola miombon-kevitra amiko nareo otreo dia misy fanontaniana anankiray izay izay tokony iôdy ao an-dohantsika ary ho valitsika isan'andro dia ny hoe inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay amin'izao fotoana iainantsika izao dia anisan'ny tena andaniany tanora ny andro no mijery vidéo amin'ny internet tsy marina ve zany tanora dia miteny an'izany fa andaniany tanora na tsy ny tanora zandriny ihany fa ny tanora zokiny ihany koa dia eo dia mijery vidéo amin'ny internet ary matetika ny tena mahavariana ny rehetrarehetra dia vidéo mampime dia lany eo mihitsy ny andro mijery vidéo mampime be dia be mihitsy izao nefa mandefa vidéo any anaty Facebook sy internet ihany mba tonga ny olona imeme satria hoe mba mampiala voly le izy fa misy ohatra anankiray teneniko anareo raha hijery an'ity jiro ity isika mahatonga ny io mirehatra dia satria izy mitsatoka amin'ny courant ao dia raha ho tsoahako zany izy zao dia maty dia raha ho atsofika io dia mipetaka dia mirehatra dia te anontany aho hoe raha ampijerena vidéo mampime fa io jiro io dia hirehatra hitatara blagy nge jiro io raha mirehatra hirehatra sa tsy hirehatra tsy mirehatra io za akory tsy miteny hoe ratsy ny mijery vidéo mampime za tsy miteny hoe ratsy no manao Facebook fa ny zavatra tiako tenenina dia hoe inona ny atao mba hampirehatra ny jiro amin'ny fiainam-panahinao inona ny ataonao inona ny tokony ataonao mba hampamirapiratra anao inona no ataonao mba hampamirapiratra anao eo amin'ny fiarahamonina misy anao ary le fanontaniana lehibe izay anontaniako matetika mandritra ity fotoana ity dia hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay dia ohatran'ity jiro ity ihany raha te hirehatra isika amin'ny fiainam-panahintsika mba raha te hamirapiratra isika dia ny zavatra tokony ataontsika voalohany dia ny mitsatoka amin'ilay prizy ngeza be dia Andriamanitra izany dia miverina amin'ilay resaka teo hoe mangataka hery avy amin'Andriamanitra isan'andro zavatra tokony ataontsika voalohany zany dia ny mangataka hery avy amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ao anatin'ilay valin'ny fanontaniana hoe inona no atao andovako ny fiainana mandrakizay izy ary no hisitraka izany fiainana mandrakizay izany dia eto amin'izay vao mipetraka le lohateny hoe tsy izay tiany fa tsy izay tiany fa izay tia azy
raha izay tian'Andriamanitra ngeno ho lasa any lasa any daholo zao tontolo zao ary tsy ombontsony any an-danitra resaka izany fa raha izay tiany satria ny olon-drehetra dia tiany daholo fa ny olona andova ny lanitra dia izay tia azy ihany araka ny voalazan'ny Jaona 4:7-10 dia hoe raha tia ianareo dia tandrina ny didiko ao amin'le hoe fitiavana dia noko ngamba fa tsy afaka misaraka amin'le hoe tia ny hoe manome porofom-pitiavana ny fitiavana sy ny porofom-pitiavana tsy afaka misaraka ianao tsy afaka hiteny mihitsy hoe tiako ny olona iny nefa tsisy porofom-pitiavana tsy asehoko akory na hoe tsy miseho amiko hoe tiako izy sa ve zay le hoe mitia tsokosoko tsy haiko aloha fa ny fitiavana zany dia tsy maintsy miaraka foana amin'ny atao hoe porofom-pitiavana tsy maintsy misy porofo ka raha tsy antany anareo hoe iza no tian'Andriamanitra fa mety anangatanina daholo tsika fa ny hoe fitiavana an'Andriamanitra zany dia mila ihany koa arahantsika porofom-pitiavana dia ny porofom-pitiavana voalohany asehontsika an'Andriamanitra anehoantsika an'Andriamanitra hoe tiako ianao Andriamanitra dia inona ozy izy fanarahana ny didiny zay zany ny porofom-pitiavana voalohany tokony asehontsika an'Andriamanitra raha mitentsika hoe tia anazy dia manarak'izay dia zao raha ohatra ianao hoe mandeha manatitra ny vadinao andeha hiasa anatery ny vadinao andeha hiasa dia manontany ny collègue hoe iza iny dia ianao tsy andeha hiteny mihitsy hoe c'est mon voisin fa vadinao iny dia miteny amin'le olona ianao hoe vadinao iny zany hoe raha misy manontany ianao zany hoe ianao ny chrétien dia ianao tsy andeha hiteny mihitsy hoe zay tambola kely dia efa ndrona tao anatin'izany fiainana kristianina zany dia forsena zay dia efa afaka dia nasaina ho any am-piangonana dia efa zarana ilay izy hatramin'izao tsy izany fa ny tokony havalinao amin'izay fanontanian'izay dia zao ianao ny kristianina eny natao mafimafy kokoa noho izany ianao kristianina eny rehefa tsy mihina ianao za kristianina zao ary ho mandrak'izay dia ho kristianina foana mpanaradian'ny Kristy andro any mpanaradian'ny Kristy mandrak'izay lesona raisiko amin'izay dia zao hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra zany dia tsy henatra fa fierté tsy henatra ny fiarahana amin'Andriamanitra fa fierté naiza le anao rahalahy naiza le anao ranabavy dia aza menatra mampiseho fa zanak'Andriamanitra ianao aza menatra mampiseho fa zanak'Andriamanitra ianao tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra fa ny onan'izany fitiavana Jehovah Andriamanitra zany ihany koa dia ny amin'ny alalan'ny fonao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny fanainao rehetra raha dika amin'ny fomba hafa dia ny fiainanao manontolo mihitsy no anehoana fitiavana amin'Andriamanitra na dia misy ary ny olona miteny hoe eo amin'ny fiainana ny masoa aloha vao mahafinaritra dia misy ny miteny hoe aleo aloha ny mahafinaritra ihany aloha fa zay masoa ataon'Andriamanitra fa za andro any dia miteny anareo fa miaraka amin'Andriamanitra dia sady masoa no mahafinaritra marina zany sa tsy marina za aloha mbola be dia be nareo no akabetsahanareo zoko daholo manana expérience betsaka kokoa no za tamin'izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany fa za hatramin'izay niarahako amin'Andriamanitra dia tsapako hoe miaraka amin'Andriamanitra sady masoa no mahafinaritra ary tsy hijanona eo amin'le hoe mahafinaritra ihany tsika fa amin'le masoa dia mampiditra antsika amin'le fanontaniana hoe amoy ny fiainako iray manontolo zany ho an'Andriamanitra dia hifantoka amin'le fiainana mandrakizay dia ahoana zany ny fiainako eto tany ahoana zany ny projetako manokana ny zavatra mba kasako ho anahy manokana mba hapetipety ny fiainako eto tany tsy jeren'Andriamanitra ve zany amin'izao fotoana izao tsy ohatran'ny taloha fa miezaka ny olombelona mba hampamoramora ny fiainana
mezaka ny olombelona mba anamorana ny fomba fiainana eto an-tany. Meko ohatra nareo hoe tamin'ny taloha zao tamin'ny taloha ela be tamin'izao moa tsy niaina tamin'izany, fa ohatra ianao zao ambony canapé dia andeha hamono télé ianao ny hariva, dia inona ny ataonao? Mandeha ianao mitsangana, pitseriny ery amin'ilay vatany ery ilay izy, zay vao maty. Fa amin'izao etsy fotsiny, na dia tony jiro tony ary mbola azo komandina amin'ny ana fotsiny. Ataon'ny olombelona amin'izao zany zay ivoarana ara-teknôlôjia mba hanatsotsotra amin'ny fiainana. Ary ohatra anankiray koa ny mpitondra tômôbila tamin'ny taloha sy ny any amin'ny tômôbila taloha moa zany mianatra dia marazo en côte. Tsy moramora mianatra an'io miombon-kevitra amiko ngamba nareo. Fa amin'izao ny tômôbila ozy nareo, ny tômôbila vaovao amin'izao fotoana izao, efa misy ilay atao hoe aide au démarrage en côte. Zany hoe tsy mila mianatra n'intsony zany ianao, fa raha eo ambony fiakarana be ianao zany no mijanona, tsy miemitra zany io tômôbila io raha tsy mandroso. Miaccélère fotsiny ianao dia mandroso izy. Activer le option hoe aide au démarrage en côte. Ataon'ny zanak'olombelona zay amoramorana ny fiainana. Ny loza amin'izay fotoana izay nefa dia mieritreritra isika hoe mandeha tsara ny fiainana dia tsy mila an'Andriamanitra. Mieritreritra isika hoe milamina sy mihamoramora izay ny fiainana zany dia tsy mila an'Andriamanitra intsony hanampy. Zany Andriamanitra zany ho andrareo fa loza nefa izany zavatra izany. Loza. Ary tsy izany mihitsy no tokony hitandremantsika raha te hamaly ilay fanontaniantsika hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Raha te handova ny fiainana mandrakizay zany ianao dia aza manaiky ho rebireben'izany, fa ninona zavatra ataonao dia mila an'Andriamanitra ianao. Zay tadio fantaro androany fa ninona ady mety atrehanao, ninona olana mety sidranao, ninona fikasanao, dia Andriamanitra dia mijery anao foana. Eo foana izy, satria izy lefa navita namadika ny impossible ou possible. Possible ve zany? Tamin'ny andro Mosesy, aiza isy rano izara roa zany, ranomasina izara roa? Impossible zany. Nampanao effet spéciaux any film ary sahirana amin'izany, fa vitan'Andriamanitra zany amin'ny tena izy. Vitan'Andriamanitra zany. Impossible lasa possible, tahaka tamin'ny andron'ny Josoa. Mihira fotsiny ianao dia nirotana amin'ny manta. Impossible zany. Ry tompo mpamindra fo. Mirotana io rehefa mihira. Mihira fotsiny ianao dia mirotana amin'ny manta. Impossible zany fa lasa possible miaraka amin'Andriamanitra. Tadio fa ninona olanao, ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia ny vahaolana dia Andriamanitra izay mamadika ny impossible au possible. Ary ny tena fomba fiasan'Andriamanitra tiako anankiray tamin'ny andron'ny Jairo, izay nanana zanaka vavy efa maty, narary mafy izy ireo maty. Azon'ny Jesosy natao nge hoe tamin'izy narary ny tonga tao dia nametrahany tany na dia sirany, fa maty mihitsy ilay zanaka vavin'ny Jairo zay vao natsangana. Rehefa mihevitra isika hoe efa tapidalakale, efa tsy solution ntsony, eo Jesosy zay vao miditra eo amin'ny fiainanao ary maneho ny voninahiny izy fa mavita mamadika ny impossible au possible. Ary maneho ihany koa izy fa ianao dia vehivavy mahery, ianao dia lehilahy mahery. Manova ny impossible au possible eo Andriamanitra io, ka mipetraka aminao ary ny fanontaniana. Manana safidy ianao androany zany hoe movy ianao hiezaka hampaherin'ny tenanao, hiezaka hampaherin'ny tenanao ve ianao, sa andeha hangataka n'ilay hery avy amin'Andriamanitra, ilay hery izay afaka manova ny impossible ou possible, satria izy dia efa vonona nanova ny fiainanao. Hery afaka
manovanao izany, afaka manova ny fiainanao, afaka ihany koa mamaly ilay fanontaniantsika zay hoe inona ny ataoko mba handovana fiainana mandrakizay. Dia ny valony voalohany teo dia hoe mifandray amin'Andriamanitra, branché amin'ilay source isika zany, branché amin'Andriamanitra. Ny faharoan'izay dia hoe mitia an'Andriamanitra, mitia anazy, tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, meo anazy ny fotoananao rehetra, meo anazy ny fahaizanao rehetra, maninona koa raha meo anazy ny volanao rehetra. Tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Jereo androany ny zavatra eritreretinao hoe impossible eo amin'ny fiainanao, fa ny Tompo dia efa vonona anovan'izany ho possible. Ary ny fanateterana izany dia tsy afa-misaraka amin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Satria io Andriamanitra io dia toy ny sakaiza akaiky tantarana izay manjo rehetra. Raha izy toy ny sakaiza Jesosy androany dia mifandraisa akaiky aminy ary matoky azy fa efa vonona izy hanova izay eritreretintsika hoe impossible rehetrarehetra ho lasa possible eo amin'ny fiainantsika, fa mila matoky anazy sika. Tiako sika raha mba hiaraka mamaky ny Salamo toko 7:20 ny 1:4, Salamo 7:20 1:4. Dia araka mamaky an'io sika, enina dia mandeha mamaky ny lohasa aloko ny fahafatesana zao, ianao no amiko, ho amintsika tsirairay avy tokoa ny Andriamanitra, ary ny tsorakazony sy ny tehiny anafaka ny tahotra rehetra. Petraka zany le fanontaniana hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Iza no andova ny fiainana mandrakizay? Tsy izay tiany fa izay tia azy, tsy izay tiany fa izay tia azy. Ka izao dia hitondra-bavaka antsika rehetrarehetra androany mba hahatonga antsika samy tia an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo, samy tia an'Andriamanitra amin'ny saintsika manontolo, samy tia an'Andriamanitra amin'ny fotoana manontolo, ary samy anana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mba hahatonga antsika hirehatra sy hamirapiratra lalandava eo amin'ny fiainantsika. Dia araka hivavaka isika. Ry Andriamanitra Rainy Masina sandrizany an-danitro, misaotra anao izay satria miaro anay ianao, misaotra anao izay satria mbola omenao fofinainy izahay, afaka indray miantso ny anaranao, afaka indray mitady anao, mangataka aminao izay Andriamanitro mba omenao saina matsilo, omenao fohendry izay tsirairay avy, mba omenao fitiavana izahay tsirairay avy, mba hahafahanay manatona anao isan'andro isan'andro. Irinay tokoa ny andovan'ny fanjakany lanitra, kanefa tsy vitan'heriny tenanay irery izany, fa mangataka aminao izay mba hanampy anay Jesosy. Ampio izahay, omeo ny hery avy aminao izahay andovanay ny fiainana mandrakizay, omeo hery avy aminao izahay hitiavanay anao, omeo hery izahay hitiavanay ny manodidina anay. Ary mino izay Andriamanitro fifamiandra anay fotsiny ianao hanatanteraka ny impossible eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
hofehin'izay rehetrarehetra izay dia hiaraka iredina ny hira tera laza ery haja isika sy ho fisaorana an'Andriamanitra eo am-pitsanganana. Raisiny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Tiavany Jesosy tompo tianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toria. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen.